Ao anatin'ny herinandro masina isika izao ankalazan'ny fetin'ny Pasika izany isika tsy hoatsy tahaka ny isan-taona dia mikarakara ny hetsika Pasika iren-doza ny mpitandron'ny filaminana avy eo amin'ny Emofara mba hitandrona ny fandriampahalemana eto Antananarivo mandritra izay fety izay. Nampitomboina zany nisan'ireo mpitandro filaminana iara-misala amin'izay Pasika iren-doza izay. Mbola Ravak'Andriamanalina sy Mamra Samuel ihany no mitondra ny fanadihadiana ho antsika. Nampitomboina ny isan'ireo zandary sy polisy asa isana fitandronan'ny filaminana mandritra ny fetin'ny Pasika manomboka rapitsoka hatramin'ny alatsinainy ny Pasika ho avy izao eto Antananarivo araka nambarany teo anivon'ny Emofara Antananarivo. Miisa 324 ireo zandary sy polisy ampiasaina amin'izany, 420 ny fiara ary 20 kosa ny motara. Mizara roa ny andraikitra ho sahan'izy ireo dia ny fitandrona filaminana sy ny fandrindrana fifamoivoizana. Ataon'ny motarany polisy na gendarmeria amin'ireny toerana betsaka olona ireny. Ao ihany koa ny fanaraha-maso ireny misy grand rassemblement anazy amin'ny teny frantsay ireny mahasarika olona maro ireny mba hitandrovana ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Izay moa dia amin'ny alalan'ny patrouille manodidina ireny toerana ireny. Fa ny fangatana kosa amin'ny tanana kosa dia tokony hitandrina tanteraka, hitandrina tsy handeha mafy. Efa betsaka mitondra sotrona tokony tsy hitondra fiara, indrindrindrindra ny moto izay mitondra 4. Nefa raha ny amin'ny assurance moto dia olona roa ihany tokony hoentina. Misy efa mitondra tamin'izao fotoana izao dia efatra manana scooter anankiray dia zavatra dia tsy azo atao. Ireo toerana mafapana sy ahitana olona maro mifamezivezy moa dia anaovana fisafona matetika. Nambatsaivina teto ny fepetra vaovao no raisin'ireo lehibe ny mpitandro filaminana izay nanapaka fa manomboka izao dia tsy azon'ny polisy na zandary atao intsony ny manao fisavana fiara ivelan'ny tanàna hialana amin'ny tsy fandriampahalemana sy kolikoly eny amin'ireo lalam-pirenena. Nanao antsoavy amin'ireo mpanily sy ny olom-pirenena hampandre avy hatrany ny mpitandro filaminana raha misy zandary na polisy manakana fiara sy manao fisavana ny antoto taratasy eny amin'ny arabe ivelan'ny tanàna izy ireo. Nombarana teto ihany koa moa fa misy ireo olon-dratsy sy dahalo manao fanamiana zandary entin'izy ireo manao ny asa ratsiny eny amin'ny lalam-pirenena iny.